eo amin'ny sehatra ny fanabeazana kosa indray maro ireo sekoly tsy miankina akato na toato noho ny tsy fanaraha-penitra araka ny nambaran'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tapitra tokoa ny feim-potoana nomena azy ireo ka tsy maintsy ilatsaka ny sazy. Andao arahana ny mombamomba izay miaraka amin'ny Lova Ramanatsoa sy Christian Rakotondramanga. Sekoly tsy miankina efa ho zato no hiaran'ny fanakatonana toato. Araka amin'ny fanazavana voaray avy amin'ny ministera fanabeazam-pirenena dia tsy mahafeno ny fenitra ara-panabeazana izy ireo amin'ny mahasekoly azy. Efa nandefasana fampandrenesana rehefa nomena feim-potoana izy ireo ahafahana mivoatra kanefa mbola misy ihany ireo sekoly tsy mety miara-miasa ka tsy nanaja izany. Vokany hiatra ny sazy. Ny sekoly moa zany na établissement public na établissement privé zana-bahoaka ny mpianatra malagasy dia tokony hianaraka ny norma daholo zany izy ireny, ary teo amin'ny établissement privé zany no misy nahitana fa misy ny tsy manaraka ny finitra izay tokony arahana rehefa heritaona mahery no tenenina mena feim-potoana ry zareo hoe mba zay hita zany fa tokony ho hatsaraina dia tokony misy ezaka atao amin'izareo zany ao anatin'izay. Ka rehefa tia le fotoana dia tsy maintsy raha ohatra ry zareo tsy nisy valiny nafa-po izay natao, raha ohatra koa zareo tsy nanantona, raha ohatra koa zareo tsy manatsara izay zany dia tany misy lalàna ary mbola mitoy kosa aloha ankehitriny ny hifidinana nataon'ny sampandraraha-pirenena amisana ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara na ny DNEP miaraka amin'ireo ekipan'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena ahafahana mijery ireo sekoly manaja ny fenitra takina na tsy. Eo ihany koa no ahitana ireo sekoly tsy miankina vonona ny iohitra sy ireo tokony ho saziana. Nisy moa ireo sekoly tsy miankina nangataka fanemorina ny feim-potoana napetraky ny ministera pia. Fotoana ahafahan'izy ireo mitondra izay fanavozana ilaina.